Ny antony moa zany de ataoko hoe zavatra efa mahazatra aloha le izy tsy voandroany efa enina taona zay ny nanaovako anazy efa misy mpiara-miasa be da be fa mahafantatra an'izay isaky ny volana desambra ohatran'izao zany za manao fanomezana ho an'ny ankizy sy ny reny amin'ny hôpitaly de ohatra zao hoe tamin'ny Malo zao zay tany Mahajanga tany amin'ny centre orphelinat tany Mahajanga de ny antony moa zany de hoe mifankasitrahana n'Andriamanitra sy fisaorana amin'ny soa zay ataony isa-taona de mba manome kely zany rehefa mba mahazo kely de mba manome zay zany ny hitako hoe amin'ny maha-olombelona sy ny maha-olona zany zay zavatra zay. Miova foana ny toerana anaovana azy isaky ny faritra de isaky ny toerana ihany koa matetika tany amin'ny HGR foana no nandehanako de matetika tany amin'ny faritra Vatovavy Fitovinany de mba tamin'ity taona ity zany nisafidy amin'ity toerana ity de nisafidy ny tany Mahajanga. Akizy sy reny zay foana zany no ataony damama zay marary zay amin'ny hôpitaly zay mila fanampiana kely de moa ny mois de décembre koa zany natokana ho an'ny akizy foana de ho avy ny Noely de mba mitondra fanomezana kely zay mba zakanay zay mba vokatry ny fo zany. Firy eto zany androany le mena fanomezana? 12 zany nisa azoko androany de ny tany Mahajanga 12 nisan'ny ankizy tany Mahajanga tamin'ny omaly. Ie de misy fitaovana hôpitaly koa moa zany no entina aty satria talohany nanaovana an'izao hetsika zao zany de nisy fanadiadiana hoe inona daholo ny zavatra ilain'ny ankizy sy ny hôpitaly na ny centre de zay zany ohatra hoe tany Mahajanga zao omaly vary amgony siramamy de ny menaka de nisy vatomamy sy biscuit ho an'ny ankizy ihany koa de valopy mba hoe vitanany zareo akanjo sy zavatra an'izany amin'ny fety. Ny fitaovana hôpitaly zao ny lay zao no resaka azoko de ny lay zany no natao maromaro isa zay nameny hôpitaly anahy ihany zany de mbola misy zavatra hafa moa zany fa niresahako tamin'ny dokotera teo hoe ny tenako manokana tsy afaka mividy an'le izy any amin'le grossiste satria hoe raha tsy association na ny pharmacie hono tsy mahazo de mbola hijereko zay za koa moa vao tonga vao tamin'ny maraina de niazakazaka be de mbola hijerena ny seringue sy ny sérum amin'ny recette spectacle mihitsy no akana satria zay zany moa ny asa men'Andriamanitra ny damama hatramizay ka hatramizao efa 10 taona zao de nanokana budget manokana mihitsy zany izaho de misy moa ny namana sasatsasany zany zay isaorako manokana eto hoe nanampy anahy ihany koa satria tsy mora manao zavatra. Tamin'ny herintaona raha mbola nanao an'le t-shirt tompony lakile de ny lamba rehetrarehetra hoentina sur scène fa ny tamin'ity taona ity zany mba nanokana mihitsy ny hoe budget manokana ho an'ny nanao spectacle mihitsy zany zahay de ny vola azo tamin'iny zany no nentina nanaovana an'izao zavatra zao tamin'ity taona ity.